Manao shalom manareo rehetra sady manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra. Ampitafatra vetivety indray amintsika, afatra tsy ataoko lavabe fa hoentiko milaza izay tena essentiel, tsapako hoe tokony ampitaina amintsika vetivety amin'ny alalan'ny sary sy ny feo. Fambolekazo etsero, mamboly hazo ny olobe eto amin'ny firenena, mamboly hazo ny tanora, ny zaza madinika, tsy zavatra hoe ratsy zany zavatra tsara ny fambolekazo. Ary tadidiko ny tenanay tamin'ny mbola mpianatra tany amin'ny lycée, même efa teny amin'ny université après baccalauréat zany, mba namboly hazo ihany koa. Fa rehefa napetraka amin'ny fantaniao hoe reny hazo nambolena ireny moa zany raha izay hazo nambolena izay no hoe voatsara sy tena hoe nanaraka ny norma, ny suivi sy ny zavatra ohatr' zany rehetrarehetra, tena efa nosy maitso i Madagasikara. Vokatra ny tinambara amizay tena efa nidepasy ny alany Amazonie ny taha par rapport amin'ny velaratantsika malagasy. Inona moa ny tinambara amizany? Tinambara amizany de hoe sika manao zavatra nefa tsy misy structure le izy. Ary ny tena zava-doza rehefa mamboly hazo, ny zavatra tadidiko zao zay tamin'ny namboly hazo de ohatrany hoe juste titre sorti fotsiny le mamboly hazo, fa tany ampambolekazo de samy manao zay tiany atao daholy. Ny misotro toka, ny milalao vehivavy sy ny sisa be da be. Titre fotsiny ho le mamboly hazo, titre fotsiny. Amin'izao vanim-potoana zao moa anatin'ny teknôlôjia isika, intelligence artificielle de ny selfie, makamaka sary sy ny premier plan, manao premier plan daholy. Zay tianao premier plan, manao selfie. Zany le fambolekazo amizao. De zay natonga nametraka an'le fantaniana teo hoe raha izay hazo nambolena izay tena efa tokony ho ny depasy ny alany Amazonie par rapport amin'ny velaran-tany. Ny resaka eto nosy maitso Madagasikara tokony efa rakotra ala, tokony efa ho nosy maitso. Allez voir après hoe maninona no hazo ohatran'ny hoe eucalyptus sy zavatra ohatran'izany, efa tsy mba hoe voambona no ambolena na bois de rose ohatra izany. Sika mamboly hazo nefa ny bois de rose avokatsika amin'ny tonne, ny hazo volentsika même pas une tonne. Tanareo am'izany zany le zavatra nyteneniko hoe tsy structure. Fa par rapport am'le message tena important, satria zavatra mampalahelo daholo zany zavatra resatsika izany, zavatra vanité de vanité, zava-pona de zava-pona ozy ny bokin'ny mpitoroteny. Ary zany mana-proof fa ao anatin'ny créneau olombelona tsy manana sens d'orientation isika, hatrany amin'ny olobe eto amin'ny firenena, hatramin'ny zaza madinika ny tanora any anaty EPP sy ny sisa rehetra any mandalo lycée. Zany hoe ao anatin'le fambolekazo zany tsy misy orientation akory fa de hoe ataotao fotsiny de aveo selfie oeraoera sy ny sisa be da be. Ka ny anton'izany de tsotra be, ny pejy moa dia mitory, ny baiboly mitory, ny sitrapon'Andriamanitra mitory, ny fiainana mandrakizay, ny salut vie éternelle. Ny anton'izany tompoko dia tsotra be, satria tafasaraka tamin'i Jesosy Kristy isika. Rehefa tafasaraka tamin'i Jesosy Kristy isika de tafasaraka tamin'ilay hazonaina tao amin'ny Genesis sahany Edena. De ilay hazonaina tsy maintsy ary tokony iverenantsika indray eo ampovoan'ny fiainana mandrakizay Jesosy Kristy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Averiko tsara hoe hazo tsy misy ilavana azy, eucalyptus, palmier, zavatra ohatran'izany amboletsika. D'ailleurs ao anatin'le fambolekazo oeraoera selfie betsaka. De ilay hazo ambolena tsy suivi, tsy misy vokatra, tsy fantatra akory hoe hazo makaiza na makaiza, satria isika tsy mamboly an'ilay hazonaina Jesosy Kristy. Ambarany bokin'ny Genesis, Jesosy Kristy mivantana, izy tena mihitsy ilay hazonaina zao ny mofo avy any an-danitra hoy Jesosy Kristy, izy ilay hazonaina, ary mbola izy ihany koa ilay hazonaina.
ao amin'ny bokyny apokalipsy tafasaraka amin'Andriamanitra isika, tafasaraka amin'io hazonaina io isika, ary tsy mieritreritra ambola an'io hazonaina io a izao taranaka izao. Ka ety am-pamaranana dia ny conclusion hoe amboleo ao am-ponao a Jesosy Kristy ilay hazonaina, amboleo ao atokantranonao a ny hazonaina Jesosy Kristy, amboleo eo amin'ny fiainanao andavanandro ny hazonaina Jesosy Kristy, amboleo eo amin'ny tontolo mpisainanao an-tenin'Andriamanitra hazonaina Jesosy Kristy ihany a. Aok'izay ny oeraoera sy ny famboleka-hazo a ny zavatra ohatran'izany izay tsy mitondra vokatsoa. Zay no mba nampitaiko tamintsika tato anatin'ity sary sy feo ity a dia grand shalom amintsika rehetra tainy tompo daholo. Zay dia mirary soa amanaraka indray a mirezaka roa hevitra tsotra de tsotra sy foy a tahaka izao a ivelan'ny efa fizarana toroteny mahazatra fampisaintsainana ihany koa fampitohy foana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mirary soa tianao Jesosy a tainy tompo daholo. De onareo izay manao sabata dia bon sabat daholo isika rehetra. Ho an'izay manao weekend de manaova weekend finaritra ao amin'ny tompo Jesosy tainy tompo.